Anako akuerana Madagasikara rahampitso mandritra ny fankalazana ny fomba manetriketrika amin'ny 5 taona ny iverenan'ny fahaleovantenam-pirenena. Ny hira-pirenena malagasy manao hoe ry tanindrazana malala o, ry Madagasikara soa, ny fitiavana ao anay tsy miala fa ho anao doroy tokoa. Teny filamatra no safidiana manokana amin'ity fankalazana ity ny hoe malagasy aho, tia ny tanindrazako, tia ny fandrosoana. Ilaina zany manomboka izao ny ahafantaran'ny malagasy tsirairay avy ny fireneny, hitiavany azy, hanomezany asina ho azy. Satria fomba ahoana moa ny hitiavana zavatra tsy fantatra? 75 taona niainana anaty fahantrana, lavitry ny fandrosoana amin'ny malagasy. Ireo no hita sy tsapa nandritry ny taona maro. Tsy ho tany saina eto intsony ny antony nahatonga izany. Ny fiantanany rehetra manomboka izao nampitondra na vahoaka miara-miasa no ahatongavana amin'ny fampandrosoam-pirenena. Ohatra iray ny zavatra mitranga ankehitriny ao Rwanda, izay nasain'ny mpitondra malagasy manokana hanatrika ny fankalazantsika ny fetim-pirenentsika ny filohany. Tsy ny filoha Rwandais Paul Kagame irery no niasa ka tonga filamatra na ny fahadiovana na ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena ankehitriny eran'izao tontolo izao Rwanda, fa ny fifanomezan-tanana sy ny fifampatokisana teo aminy sy ny vahoaka Rwandais. Fotoana izao iarahan'ny malagasy mentana mifanomezan-tanana anehoana tokoa fa tsy hitoetra ho teny filamatra fotsiny ny hoe malagasy aho, tia ny tanindrazako, tia ny fandrosoana, satria efa vory avokoa ankehitriny ny anatotosana izany.